Ivatika tanteraka eo amin'ny sehatry ny fahasalamana kosa isika ankalazana amin'ity androany ity moa ny andro maneran-tany ho an'ireo voan'ny autisme eo amin'ny sehatry ny fahasalamana izay indrindra izay tsy mbola voafaritra hatreto ny isan'ireo olona marary ny autisme eto Madagasikara. Ny tsy fahafantarana sy ny henatra eo amin'ireo ray aman-dreny no isan'ny tena mahatonga an'izany fanadihadiana. Tsy aretina fa toetra iray amapetsika miseho amin'ny fahasaranana amin'ny fifandraisana manodidina. Io no mahazo ireo olona voan'ny autisme. Olona feno ary mahavita zavatra mihoatra ny olona tsy autista ny olona marary ny autisme raha misy ny fandraisana tanana mialoha. Porofon'izany hitahina tovolahy kely marary ny autisme izay nitondra ny teny fanentanana ho an'ny vahoaka androany teto amin'ny lapan'ny tanàna Analakely nandritra ny lanonana fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho fampahafantarana ny autisme. Betsaka no tsy mahafantatra izany toe-javatra izany ka mahatonga anay hanana olana. Voalohany indrindra eo amin'ny fifandraisanay amin'ny samy olona, eo amin'ny fifandraisanay amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fampanajana sy ny fisitrahana zonay. Ho fampahafantarana izany indrindra no nahatonga ity hetsika androany ity ho fandraisantsika eto Madagasikara anjara amin'ny fiarahametana maneran-tany ho fampahafantarana ny autisme anio. Lohahevitra nentina tamin'ity androany ity ny hoe mahafantatra sy mandray andraikitra amin'ny autisme. Fampahafantarana ny autisme satria hita sy tsapa fa mbola tsy fantatritsika malagasy ny atao hoe autisme. Dia be dia be ny fiambahambana, be dia be ny tahotra eo amin'ny ray aman-dreny sy eo amin'ny mpiara-monina mahakasika an'ilay izy. Dia izay no ezahana atao izany izao hoe fantatry malagasy rehetrarehetra hoe inona ny atao hoe autisme. Dia ao anatin'izany koa no hoe mila fandraisana tanana ny autisme manomboka any amin'ny fandraisana tanana eny amin'ny fitsaboana sy ny fampianarana. Ireo zava-dehibe indrindra. Ankoatra ny tsy fahafantaran'ny olona ny autisme dia mbola olana hatreto ny alafo ny fitsirihana ny aretina sy ny tsy mbola fisian'ny sekoly manokana misana ny fitsaboana sy fanabeazana ireo olona marary ny autisme. Tsy mbola misy ihany koa ny antontanisa mahakasika azy ireo. Raha ny eto Antananarivo manokana dia misy 10 ankizy efa raisina tanana, heverina nefa fa mihoatra lavitra noho izany misy an'izy ireo rampy ny fanentanana. Fikambanana misy 5 misehatra amin'ny fandraisana tanana ireo marary ny autisme toy ny AMA, ny AAM, ny ONG Asna Assist, ny Sesame Ifanaovatsoa no miara-metana tamin'ny hetsika fanentanana fampahafantarana ny autisme. Omaly moa dia efa nisy ny fandrehetana jiro manga isa-tokantrano mifanandrify tamin'ity hetsika teny Analakely ity androany kosa dia nisy ny talk show teny amin'ny American Center Tanjombato. Rapitso dia eny amin'ny zaridaina ny Andohalo no isy kilalao ho an'ny ankizy sy torohevitra ho an'ny ray aman-dreny.